taloha tambola tao amonjy zany ohatra hoe misy tara reny a haitsika mitehaka anazy miadmire anazy ohatra hoe misy hira entsika reny ndraindray tambola tamonjy misy mijery spectacle atsika dia vita mitehaka atsika miadmire anazy ndraindray tsika raha ohatra hoe misy mipropose atsika zao ohatra hoe misy zavatra tiatsika atao a ohatra hoe raisiko ohatra hoe samy tia matory daoly angamba antsika rehetrarehetra ohatra hoe amin'ny romaraina iny ohatra zao foazy mifanahy masina nitsika hoe viens dans ma présence mety kamokamo-tsika fotra kosa nefa amin'ny romaraina iny misy miantso anao tapaka hoe ty misy 1 million d'euros tonga avy ianao aty Marseille zao ahoana tsika afaka le torimaso nefa eritrereto ny 1 million d'euros zany rareo tsisy tika eo anatrehan'le Andriamanitra anariny tany sy ny lanitra ankehitriny a asio tehaka mafy be ho an'i Jesosy Kristy atao vidiny mihitsy hoe andro atsika izy tena eo akaikinao hoe fanahy masina tonga somatsara eto ianao atao anaty asio fitehaka andray ho amin'ny tena tsara be miaraka aminazy tena maro zao a par rapport amin'ny révélation zay nampitany pasteur Rodolphe any pasteur Tommy zay père spirituel atsika dia voalohany koa aloha dia faly be ntsika fa tonga eto amin'izay izy mivady a tena faly be ntsika asio fitehaka koa pasteur monja satria betsaka anareo mbola tsy nahita pasteur monja zao tamin'ny herina asitsika tehaka koa ho an'ny tatirina koa zay efa ho avy atsoatra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho avy izy dia zao a par rapport amin'izay révélation zay zany a dia maly moa zany sady anao témoignage kely ihany koa aloha zany par rapport amin'ny maly hoe inona nahatonga anahy teto zany satria tsy nieritreretiko le izy en fait mantany an'ny pasteur Tomia hoe nga tsisy question réponse hoa androany dia hoe tsisy fa dia ozy izy pasteur Tomia hoe rapide zany tonton afaka mitarika dia gaga be moa zany hoe zaho tsy vonona fa raha ny fanahy masina ny teny taminao hoe mitarika dia tsy maninona hoa fa atao ampitiavana le izy dia eny ozy izy dia tonga tsy nanoma ninina mihitsy en fait fa niteneko amin'ny fanahy masina fotsiny hoe bon ianao nampiteny anazy a dia ho avy dia par rapport amin'izay zavatra miseho eo dia par rapport amin'ny le révélation zany raisiko amin'izay le hoe amin'ny pasteur Rodolphe sy tamin'ny pasteur Tommy hoe afatondrom-bolotra atsika afaka humiliation dia amin'ity zany tena hiavaka mihitsy ny mpanompon'Andriamanitra sy ny mpanompo les faux chrétiens sy vrai chrétien zany tena hiavaka fa raiso le fanontaniana isan'andro hoe ao anatin'le zay zany le tenen'ny pasteur teo iny hoe manaova remise en question foana ianao dia manaova bilan foana personnel hoe ahoana marina za ty fa aza manao faux raisonnement teneny eo akaikinao aza manao faux raisonnement mihitsy ianao tena aza sura be zany hoe asivy bilan foana isan'andro hoe nanaona ny journée ako ahoana dia zao mandainga be tsika raha ohatra hoe ao amin'ny tokantranontsika mbola tsy mibriller tena zay tenenko anareo hoe ahoana ny relation ho an'izay manambady zany hoe ahoana ny relation nareo amin'ny vadinareo ahoana ny relation nareo amin'ny ray aman-drenareo ho an'izay mbola mipetraka amin'ny ray aman-dreny ho an'izay mananjanaka ahoana ny relationao amin'ny zanakao na ahoana ny relationao amin'ny manodidina anao ahoana ianao tena mibriller marina ve efa allumé ve zay le amin'ny Matthieu 5 iny hoe arehatra ny lampy efa mirehatra marina ve le lampy eo aminao efa manazava le tokantrano ve aloha ianao efa mazava ve ianao mametra fanontaniana fa raha ny eo aminao mbola tsy convaincu amin'ny fahazavanao dia io père spirituel atsika teneno izy hoe ahoana zany tena aza menatra reto aza menatra amin'ny tenin'ny péché tena aza menatra hoe raha mbola raisiko ny pasteur Tommy teo ny teny hoe raha misy zavatra mabloqué atsika rehefa hitanao hoe tena tsy vitany vavaka tsy mitenena amindrareo za tsoroko anareo fa nieritreritra ny tena ka hoe efa mba favorite tsy mila an'izany père spirituel zany
fa tena tsy favori tena ny akaikinao tsy favori zany fanetretena foana reto tena maro fanetrete foana dia hitanareo fanetretena maiza miaiky an'le eloko hoe tena maiza mifampizara entre antsika ary a maiza mifampizara hoe tatia tonton ahoana ny ohatr'izao tena maiza mamboraka amin'zareo a fa rehefa ataontsika amin'ny lumière le ténèbre dia tena zay mihitsy le izy en fait satria ny orgueil ry zareo a zay mihitsy le teny mihitsy hoe Dieu résiste aux orgueils mais fait grâce aux humbles. Le orgueil zany tena be mety zavatra tsy ampoizinao le izy nefa orgueil le izy dia tena ndraindray ohatra hoe le tsy fitenenanao an'le péché ohatra hoe zany tsy teneniko amin'ny anao zany ohatra hoe fa mahazo révélation amin'ny Saint-Esprit hoe mila boraka anao le izy a dia anao ohatra hoe ataoko amin'ny Jesosy ihany izy efa mety orgueil kely foana zay a hoe anao tsy manaiky an'le izy fa manana obéissance teneny eo akaikiny hoe manana obéissance dia hitanareo a anao témoignage kely ihany amin'ny fampianarana omeny Saint-Esprit atao amin'ity assembléntsika ity nisy fotoana ny hain'ny fampianaran'ny reto père spirituel atsika reto ohatra ny hoe nanao rattrapage kely satria izay moa ohatra ny voataratara ny tato zany taloha zany ohatra ny hoe za tsy hain'ny fampianarana gasy zany fa ny ana le retsy le bishopy tsy retsy foana tsy teny anarana fa ohatra ny hoe amiko gasy zany tsy mbola hitanareo zay le orgueil ane zay azonareo fa tato tena brisé ny Saint-Esprit mihitsy hoe mangiry tena marina aza mietrehatra ny tena anao zany mihitsy hoe izy ianao fa tena tsizitsika reto tena fanetretena foana dia niaino tena niaino hoe zao teneko anareo na mijanona fontsika izao dia manao nyreny redivision ny fampianarana tato zay tena efa ampy be reto tena efa ampy be ny fampianarana tena marina tena efa ampy be mihitsy tena gaga be aho hoe tena tenen'ny pasteur teo zao hoe tsika mila mandroso foana amin'ny miamasina foana tena hoe raha fampianarana rehetrarehetra hatramin'izay zany a hoe tsika mbola tena mijanona amina étape foana hoe tsisy évolution tena ohatran'ny teny tomany aho hoe zay moa kely ny tato a ny hain'ny fampianarana tena nazary tena brisé mihitsy hoe dia nareo nefa efa tena nilona be tato a tena zany teny anareo a tena le parole azo tato zareo tena ampiaro voketo a le ato ane tsisy dikany fa lenao mivoaka any amin'izay hoe ampiarinao ve le izy zay ny tena izy hoe ampiarinao ve le zavatra azo ato ary ianao mbola tratran'ny fahatezerana ihany ohatra surtout ny manodidina anao aloha raha mbola tsy voafehana fomba hoana ke ny avoafezinao ny ainy ivelany raha ohatra hoe ny ao aminao ary ny vadinao ny zanakao mbola tratra foana ianao tena atao voalohany ao zay le hoe on allume on a tsara moa le Matthieu 5 iny mba vakitsika le Matthieu 5 mety hoe fa fantatrareo foana le verset fa averintsika le izy afady Matthieu 5 pasteur Tommy miteny anao hoe 10 minutes fa ohatran'ny mihoatra kely ny 10 minutes pasteur fa mialatsiny 5:15 voilà. Matthieu 5:15 et on n'allume pas non plus une lampe pour mettre sous un sosis, mais on le met sur un support. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Hitanareo misy étape le izy dans la maison aloha zany hoe mila rehatra aloha ianao zany mila mirehatra aloha ianao zany zay le étape voalohany hoe mandray ny fanahy masina ianao ny de nouveau mirehatra ianao zany dia zay fahazavana izao zay fanazavanao zao mila manazava ny tranonao aloha ianao hoe iza ny tranonao ny vadinao ny zanakao zay mifaneraserao amin'ny tranonao ao zay le étape voalohany zay efa teneniny eo akaikinao hoe efa brieve ianao ao an-trano tena resy lahatra ve ny vadinao ny zanakao ny rahalahinao ny rahavavinao ny anabavinao tsy haiko resy lahatra ve hoe tena mibrie ianao dia zay hitanareo raha mbola tsy mirehatra tsara ny ao aza mbola mamaky amin'le étape aloha le aorianan'io dia toy izy indray moa
rehefa mirehitra ny ao an-trano izy izy dia ndaso ndaso que de la même manière votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir ainsi célèbre la gloire de votre Père céleste. Azonareo dia andraso averiko eo amin'ilay 14 hoe vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne. Azonareo le izy zany rehefa tena mibriller nareo dia tena brillen'Andriamanitra amina quartier aloha any amin'ny lieu de travail anao aloha mila miéparpiller foana zany le lumière anao dia pary aminao le izy dia pary amin'ny tokantranonao le izy dia pary any amin'ny monde iainanao rehetrarehetra le izy mba teneny eo akaikinao ho an'izay ohatra hoe manana relation amin'ny collègue hoe tena resy latra ve ny collèguenao hoe tena chrétien anao misy lumière ahoana ny relationnao amin'ny collèguenao raha ny collèguenao mbola ohatrany hoe mbola tezitetra mitovy amin'ilay jeu foana non zay le tena hoe manao fausse raisonnement nareo lasa non mila mibriller mihitsy ianao mila convaincu anao témoignage ny tenako ihany zany tamin'ny anina zany tenen'ny Saint-Esprit tamin'ny Noël teo hoe vidiana baiboly be da be rika gaga ny vadiko nisy baiboly ray carton tonga tao an-trano inona ny definy ten'ny Saint-Esprit zarao ny collèguenao hatramin'ny musulman sy ny rehetrarehetra dia tsara le izy dia mitory azonareo dia fily izy somary mafy ho azy amin'ireo satria ianao zany mieritreritra foana an'ilay hoe ahoana ny tenin'ny olona ahoana dia natao le izy hatramin'ny sefoko ary meko an'le izy hoe tia ny baiboly izy masy somary izy zany manana problème handicap izy dia tenako hoe Jesosy hoe afaka manisatra anao ary nanana an'izay vision zay anazy satria izy tsy mino an'Andriamanitra zany tena si Dieu existe fa mivavaka ho anazy zany hoe mba tena isy réveil izy fa gloire teo fa inona moa tiako tenenareo tsy hoe tsisy dika zany zavatra ataoko zany tsoriko anareo fa mba inspireko anareo fotsiny hoe aparitao koa le lumière anareo any amin'ny monde zay manodidina anareo aza miandry zavatra ngeza be hoe isisa non zavatra kelikely ohatry zany partage la parole partage tena na tsy haiko console namanareo tsy fantatro zay hitondran'ny Saint-Esprit anazy fa ataovy reto tena atao fa mila mibrilletsika satria na ny antony mahatonga an'izany hitanareo tsika hiditra amin'le étape le hoe Dieu va montrer sa gloire sur son église tena hoe isy gloire an'Andriamanitra mihitsy zany ampiseho amin'izay zany Jesosy Kristy hoe tia le église tia le ampisehoko ny gloire ty tena hoe isy zavatra nefa ianao l'églisenao mety ampisy an'le gloire nefa ianao raha mbola misy zavatra mbola tsy milamina aminao dia tsy afaka mihitsy le gloire se manifester à 100%. Profony zany jereo amin'ny Josué 7 vaky ny tantarany Josué 7 raisinao le izy tsy ho vakiko fa mba vakinareo tonga ny an-trano Josué 7 Josué 7 dia vakio amin'ny Josué 7 io inona natonga an'io zavaiko anareo Josué 7 io efa hiditra ny terre promise amin'izay ny zanak'Israely zany dia Jéricho zany efa resin-jareo tamin'io dia nisy ville kely atao hoe Ai kely be le izy dia niteny-jareo hoe andao atake an'io dia hoe zareo vitsy kely fa Jéricho ary vitatsika fa andao ranga 3000 safiry eo amin'ny fotsiny no alefa tsy tadidiko zany ohatrany hoe aloha mipetraka manao réponse sasany fa io tsisy dikany dia nefa resin'le ahiry zareo gaga amin'izay Josué mivavaka hoe fa maninona Andriamanitra no resy zay nyrévélé amin'izay Andriamanitra hoe misy interdit izy niditra tao amin'ny Israël inona ny interdit tamin'ny zareo nanao conquête ny Jéricho dia hoe dorona daholo ny fananana rehetrarehetra ny ennemi zany nisy nangalatra richesse nampidirin-jareo tao aminazy Akan dia jerevy ny zavatra niseho ka zay no tiako tenena aminareo hoe Andriamanitra te manifester en gloire te hampandresy anao izy teneny eo akaikinao te hampandresy anao Andriamanitra fa raha mbola misy interdit aminao hoe dia tsy tanteraka mihitsy zany dia zay ny partageko aminareo ankehitriny tena Jesosy zany amin'izao efa tena miandro taopy fotsiny hoe le interdit miala tonga dia boum tena zay ary teneny hoe tena marina esory zareo tena esory ny lolopotsika ny amertume ny jalousie zavatra kely madinidinika ohatry zany le izy satria zany zavatra rehetrarehetra zany la interdit daholo zany zavatra manimba an'le gloire an'Andriamanitra tsisy hoe manifester amin'ny fiainantsika fa miangavy anareo
esorony interdi ninona problème amin'ny fiainanao tadio fa tena tsisy dikany io tena tsisy dikany io ninona combazy aminao aza mifocaliser amin'ny problème anareo za zao manana problème majory aminareo eto fa tsy eritreretiko le izy zany tena zay tokony hitady trano tokony hanao ino fa zany tena za tsy hivaky lohan zany fa ny aloha royaume de Dieu ny any ataoko priorité tsy esako saina mihitsy le izy ny tena marina fa eo pression mandina fa za hoe tsy asa saina amin'izany fa satria zay le izy azonareo rehefa eo tsika ameny solution tsika reto tena aza mifocaliser amin'le problème azonareo tena aza mifocaliser amin'le problème fa focaliser eo le royaume de Dieu fa ho hitanareo le izy amen voninahitra ho an' Jesosy Kristy alleluia tsika amboantsika atao tanàna zany école des solutions efa ela ihany tsika nefa nampianatra ny resaka louange resaka adoration fa hiditra lalindalina tsika teo kaikinao milalindalina amen andreo lohantsika aloha vavaky tsika ho amin'ny teny raha eo misotranao zay ny fotoana manokana zay omenao anay indray ahafahanay misitraka ny fanatrehanao Jesosy raha namesinina ianao ny amin'ny voavolamena raha mesinina ianao ny amin'ny menaka na mesinina ianao miracle sy ny prodige dia tsy natao ifatoanay zany Jesosy fa ny teninao ny inonay hoe naiza firenona telo amin'ny anarako dia vovoany atoko tanteraka ary mino tanteraka n'izany teny zany zay ary ianao fanay masina mbola angatahana ihany teny ananatra sy ampianatra amin'ny alalany teny zay nampianarin'i Kristy sy nampianarin'ireo apôstôly ho zarainay ary aina ho an'izay mahazo azy tokoa ny teny fahasalamana manofondrehetra amin'ny anarana Jesosy misaotra ny amin'ny teny tompo misaotra fanay masina fa tsy nandaonay sy namilanay mirery ianao amin'ny anarana Jesosy amen tenena kaikinao ninona problème amin'ny fiainanao ain'Andriamanitra mamaly zao mila mahay tsika au fait mila mahay tsika fa ny tena au fait ianao mihitsy tokony tonga vahaolana voalohany indrindra aloha tokony tonga lakile anao ao tokantrano zay le tenen'ny tonton teo ianao mihitsy aloha mila miova le fruit avy eo manaraka ho azy le izy dia hitan'ny olona le izy avy eo misy zavatra iainan'reto olo reto ty lehilahy ty vehivavy ty fa maninona tsy mba mahita azy ohatrany fomba fiainako ohatra zany ny olona no miteny zany ametraka any anatiny any izy fa maninona ty rangahy ty ohatra tsy mba stressé mihitsy maninona ty raha matoty iny mbola mitsiky foana nefa zao nanaovako azy satria misy zavatra ao anatinao ao ary tena marina mihitsy le zay teo ianao mila miprie am'izay ianao aoka am'izay zay le mitsilopilopy tena kaikinao oka zay le mitsilopilopy le mitsilopilopy mbetika mibetaka be dia mbetika maty betaka be betaka be dia maty ok betaka foana me alleluia resaka momba ny louange tsika mahalalaka tsara fotoana isoranan'i Jesosy mahafinaritra mihitsy tsy voateritery ty za tena tsy diko mihitsy ty teritery ty fa eny discipliné tsika atao pantin koa zao tena kaikinao nanampy kosa olo le atao pantin hoe discipliné tsara fa zany kory tsy miteny hoe gaboraraka zao fa rehefa 15 heures manomboka ny intercession dia 15 heures manomboka ny intercession toizatsika ihany fotoana ohatran'iny hoe 18 heures mivoaka daholo ataontsika le izy rehefa discipliné anao ohatran'ny soldat tena ianao fa misy vokatra io amen psaume 22 verset 3 vakitsika miaraka ane psaume 22 verset 3 salamo fa roapolo ny fahatelo psaume 22 verset 3 naran'i Jesosy vakitsika miaraka et toi tu es saint toi qui habites au milieu des louanges d'Israël zao tadidio tsara fa zany louange zany Andriamanitra no namorona azy ary tena ny tany an-danitra no nanamboara institué n'izay resaka hoe louange zay voalohany ary zao olona no ariko zao izy dia no ariko ho fiderana
Zany ny programman'Andriamanitra ny boky n'Isaia. I pasteur Ronja mba manome an'izay verset izay azafady. Zao olona nohariko zao izy dia nohariko fiderana. Tena kaikinao jereo tsara masony. Ny fiderana tsy hoe mahay mihira. Tsy mahay mikikika akory tsy hoe fiderana. Fiderana tena fiderana. Tadidro tsara fa raha Andriamanitra no tena zao hoe zao olona nohariko zao natao fiderana. Dikan'izay zavatra tena parfait mihitsy ny zavatra tedavina. Tsy vitavita amin'ny fotsiny hoe tsy vitavita amin'ny fotsiny zany hoe mihirahira le izy dia faly Andriamanitra. Tsy vitavita amin'ny fotsiny hoe asiana muzika dia faly Andriamanitra. Dansa koa izay ambony ao. Fa misy tena tsy mampitsy volomason'Andriamanitra mihitsy. Ary izay nefa nytenen'ny fanahy masina efa nyteneniko anareo iny tadidinareo tsara angamba tamin'ny tamin'izay tonton Tano groupe Tanjona no nanao tamin'ny 9 mai 2015 dia zany tondra teny tao zany tondra ny ten'Andriamanitra dia Exode 32 no men'Andriamanitra tia zavatra tia hoe tao peuple indrindra fa ny peuple malagasy ny akabeazan'le olona invité tao tonga dia alao tonga dia tsorony eto faly teaneo fotsiny hoe zay mahay mihira comme les anglais, les américains, zay koa mahay mihira comme les français. Tsara enona le izy tena kaikinao tsara enona. Ny feo voalohany faharoa sy fahatelo sy ny basy tena miavaka tsara mihitsy. Muzika tena mipopoka fa miteny anareo fa zany hoe fanatrehan'Andriamanitra zany. Mila ianaran'ny kristianina mihitsy midiserne azy fa tsy resaka tera akory no mahatonga an'Andriamanitra eo. Tsy resaka hoe mahay mikapoka baterina, mahay mitendry clavier, tsy any mihitsy le izy fa avy any amin'ny toepo le izy. Tena kaikinao toepo le izy. Mba eritreretinareo ne tamin'ny David, raisinao dia tamin'ny David zay teo ny alolalana ny Asa rehefa tafiditra ny Jerosalema fa nany akanjo maro azy aza ny sorony dia izy nataoko tsinitsinina mihitsy ny tenako. Tena kaikinao hoe tsy be da be niaraka ny derin'i Jesosy, tsy be da be niaraka ny derin'Andriamanitra. David rery izy rery no midery ny olona gaga daholo na mikala vadiny ary moa tamin'izay mikala zanaka Saoly récompense nytsiny amen. Dia zao ny zavatra nyteneny inona koa ty fahambaraka tanao zay le tondromaso tena kaikinao zay le tondromaso raisinao dia afa tondromaso ao anatin'ny fiderana ianao. Io fa nanondro molitra vadiny ihany no tena afa baraka mihitsy ny fanjakana, afa baraka dada, afa baraka soldata, afa baraka mihitsy ny inona ataon'i David mandindia ohatry ny tsisy saina. Hoy izy Andriamanitra nijery tamin'ny Mikaly. Mba mionanky etsy verset zay azafady fa tsy raisiko noty. Ao izy matsy Mikaly momba ianao. Momba ianao izy tonga dia raha ohatra ka tsy tian'Andriamanitra fiderana, David natao momba. Na nataony kily maina mihitsy. Tsy tena adala mihitsy ty David ty, afa baraka mba tsy hitsipelipelehany tongotra elahy intsony dia ataoko sur photo elahy ary na dia roary. Fa hoy izy Andriamanitra todika tany amin'ny Mikaly izy. Za mitoetra ho fideran'Israely, psaume 22:3. Za mitoetra ho fideran'Israely, Mikaly ambety. Mba mionary verset pasteur. Tena kaikinao aza mikritika olona midera zany. Aza manondro maso na mamondro molitra. Jereo ne izy 2 Samuel 6. 2 Samuel 6, manomboka verset 20. Et puis David retourna pour bénir sa maison et Michal, la fille de Saul, vint à la rencontre de David et dit: combien s'est glorifié aujourd'hui le roi d'Israël qui s'est découvert aujourd'hui aux yeux des femmes de chambre de ses serviteurs, comme se découvrirait un de ces vaniteux individus sans avoir honte. Et David dit à Michal: c'était devant le Seigneur, lequel m'a choisi plutôt que ton père, et que toute sa maison, m'établissant pour régir le peuple du Seigneur sur Israël. C'est pourquoi je me réjouirai devant le Seigneur, et je me rendrai encore plus vil que cela.
Et je serai abaissé à mes yeux, mais auprès des femmes de chambre dont tu as parlé, je serai en honneur. C'est pourquoi Michal, la fille de Saul, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Ary Davida koa mba nody tsondrany ankorany fa Mikala zanaka vaviny Saul nivoaka itsena Davida nanao hoe akory ty voninahitry ny mpanjaka Israely androany menatra izy ilay nanary lamba nikeo teo masony zanaka vaviny mpanompo taky ny adala manary lamba tsy manan-kenatra tenakaikinao ty vavy arikala hoe vava arikala fa sao dia mahazo ohatry ny Mikala ary kosa Davida tamin'ny Mikala tena kaikinao navadiny azy jereo tsara mpivadiny izy jereo tsara teo anatrehan'i Jehovah izay nifidy ahy noho ny rainao sy ny ankonany rehetra ka nanindry aho mpanapaka ny Israely olon'i Jehovah teo anatrehan'i Jehovah no nitsinjahako rehefa mitsinjaka ianao rehefa avy eo hidery tsika rehefa avy eo aza mijery ze gauche à droite tsinjao Jehovah io rehefa mitsinjaka ao an Jehovah ianao et devant le Seigneur, devant le Seigneur, c'était devant le Seigneur, vous dites au verset 21, teo anatrehan'i Jehovah izay nifidy ahy, eo anatrehan'i Jehovah no midery, tsy eo anatrehanareo, aza mijery mipasika hoe ataovy mipasatra zao, à gauche, à droite, mihodina, ataovy izay ataonao. Dia ny sasany madisolona taloha reny dia ino mbola hoentina hideran'Andriamanitra. Tena kaikinao stop. Tsisy zany fonako e mba nanao an'izany daholo e ataoko hoe ohatry ny Coréen indray mba Coréen iny zany fanentanana iny fa le fiderana mihitsiny le fiderana ataonao mihitsiny aza mijery ny hafa zao fa mimpanjinana amin'Andriamanitra. Inona ny zavatra nitranga tamin'ny Paul Silas ao amin'ny acte 16 raisinoty acte 16 zavatra nitranga tamin'ny Paul Silas ny zavatra nahazo azy ireo zavatra tsy moramora voaenjika voadakoka voalako any am-ponja no ny anaran'izy ny anaran'i Jesosy fantomany very zareo gogoko very zareo inona ny zavatra nitranga midery tena kaikinao midery ary zareo satria tao amin'ny prison tamin'izany tamin'ny andron'ny kristianina voalohany zao tadidio navoaka daholo tahakany tamin'ny andron'ny Barnabasy navoaka daholo ny jiolahy ny kristianina no natsofoka le prison nisany zareo kristianina eno tsara ako kristianina ary rehefa mamaky ny baiboly ianao dia hitanao tsara satria niva daholo ny varavaran'ny prison ka Andriamanitra tsy hamahavaravarany Barnabasy mihitsy désolé fa prison kristianina io zay ny asaiko miteny an'izany tena prison kristianina io miva daholo ary jereo tsisy nitsoaka tena kaikinao tsisy nitsoaka satria rehefa nanontany le geolien dia ozy izy Paul izy ny chef tao tsena satria izy ny apôstoly tao izy mbola aty daholo zahay ao anatin'io zany satria le ray tena maty andeha hanao arakiry zay mihitsy nizany andeha hitrobaka amin'ny tenany izy hanao arakiry ohatrany japonais fa izy Paul minoa Jesosy Kristy tompo dia vonjeny anao sy ny ankonanao voavonjy izy sy ny ankonana fa namahan'Andriamanitra tao anatin'ny fiderana verset 4 pasteur acte 16 acte 16 manomboka verset 25 jereo kely ane raisy ny baibolinao fa soa dia averinareo fa mitsinjatsinja foanareo satria ny Amerikanina culturany Amerikanina mihitsy io mandio rehefa mivavaka tena kaikinao culturany lanitra culturany lanitra io sao dia averinareo fa satria manoana ny tonton tasy manao ry pasteur Joseph tsisy idirana zany mihitsy fa ho an'Andriamanitra le izy et à minuit Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Et tout d'un coup, il y eut un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et immédiatement, toutes les portes furent ouvertes et les liens de tous furent détachés. C'était quelque prison chrétien. Prison chrétien. Andriamanitra tena mifonako Andriamanitra tsy mamela ny heloky ny olona rehetra izy fa ity tena prison natokana ho an'ny kristianina
Et le geôlier, s'étant réveillé de son sommeil et voyant les portes de la prison ouvertes, tira son épée et allait se tuer. Croyant que les prisonniers s'étaient enfuis, mais Paul cria de voix forte disant, ne te fais pas de mal car nous sommes tous ici. Ma Christiane, j'ai un coup. C'est-à-dire, tu es, et toi, la tombe, tu dis, si tu n'es pas vaillant, fa satria andriamanitra manamara teo ny kaikinao eny an-tsara tsara masina dia reny andriamanitra manamara anao anaty fiderana mampanantenanao amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahy masina eto amin'ny fitoerana ity fa raha hijeren'andriamanitra ianao inona fatorana ny inona addiction androany anapahan'andriamanitra azy fa zao mila mino aloha anao mila mino ny zavatra nataon'andriamanitra tamin'ny Paoly sy Silasy ianao dia hitanao fa rehefa mivoaka ianao afaka na ny ankonanao afaka nandeha zany aza matahotra tenanareo aza matahotra Jesosy zany aza mitady hoe inona nanaovako ty fa derao andriamanitra atao iny derana atao iny andriamanitra deraina ny antsoina hoe fiderana dia fisaorana zavatra vanem-po le izy zavatra culturany lanitra le izy Ézéchiel 28 nareo mahita azy fa tika avatany psalme 60 tenenkonareo foana hoe misy olona miteny ianareo le fiderana gasy tena osa tsy matafiditra mihitsy dana mivoaka reo tsika électrochoc tsika atao mihitsy amozonana anao am'le toerana confortable hoe za raha tsy misy mpitendry tsy tafiditra tsy mety miamiko mihitsy ny mandihy amin'ny voisin fa zay mianatra mandihy amin'ny tobo avy ny fotoana anisanay miaraka amin'ny kabosy ka tsy mifananana orchestre koa ny milazana hoe io andriamanitra tonga dia fomanta taratasina ny exode 32 praktiko aminareo le izy mahatonga anareo tonga saina mihitsy zavatra expérience efa nienako zavatra tantaraiko anareo mety efa leonareo fa tantaraiko le izy fa zavatra veriverina mahatonga an'izy marotoerana tonga an'izy marotoerana zany satria fixa sasy zany tonga anao hoe asileko le tanana satria hitako ny tanan'andriamanitra tao anatin'le anisany booste aniraka fiderana poussez vers l'éternel tous habitants de la terre. Servez l'éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Vedremo, izy a adressé nandeha saina manao le louange. Izy za fianao le izy ao anaty fotoana hoe l'éternel est Dieu, il m'a fait, je lui appartiens, nous sommes son peuple, nous sommes le troupeau de son pâturage. Ianao rehefa misaina zany tonga dia misaobakoa tonga dia miraraka fotoa l'éternel est mon berger. Oui, je ne manquerai de rien. Rehefa tena surmonté de rien, zany ka assurance zany dikan'izany namakaiza namakaiza afaka foana ary tena tahina foana. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Tsotra le izy ny fideran'Andriamanitra fanefianany fonao mba hahatonga anao reconnaissant aminy en tant que Dieu créateur, hein? Je suis créature, lui Père, moi je suis fils, lui le rédempteur, moi je suis le racheté, lui le bon berger, moi je suis qui? Le brebis. Dinao zany mila mitoetra amin'izay toerana zay foana rehefa tafatoetra ao anatin'izay toeran'izay anao mahavita mideran'Andriamanitra foana sotranao a Jesosy mietsika ho azy ianao na tomobila faly ianao fa tsy voatery hoe tena ataovy
ataovinao dô tsara mihitsy sy vrai kely avy eo zay vao tena tafiditra ianao mila miditra entrer dans ces portes avec des louanges any amin'ny psaume 150 izy zay vao manaraka am'izay ty psaume 150 izy vao miteny hoe miaraka amin'ny lokanga sy ny tambourin fa tsy ny lokanga sy ny tambourin aloha voalohany indrindra raha tadidio tsara fa raha reny zavatra reny voafian'ny satana reny teny kaikanao reny voafian'ny satana voafiany reny Ézéchiel 28 vakio fa hitanao tsara zany tena haika le satana lahy tika ny tena enjana mihitsy oui satria izy nametrahan'Andriamanitra n'izay place zay tamin'ny voalohany tsika zany raha tonga mitoerana hoe afaka hiterana tena hoe kaikinao tsara ny toerana nisy antsika taloha fa tsy afaka niterana tsika misy ny fanatrehan'Andriamanitra satria tsisy formation ana n'importe quoi tsony ato na de loatsika ary zay formation tsisy ilavana azy tary zay olona intercesseur niaraka tamintsika tany zao mahatadidy tsara mihitsy nisy salle presque ny salle rehetrarehetra nisy an'le mpamolavola fisainana iny tsy tadidiko iny ny anaran'le psychotruc zay fa afaka ny ala tena misy anarany mihitsy le izy teo tena kaikanao no mivavaka ao zao natonga an'izay amen tena marina zany ka sahako mihitsy mijoro anazy hoe miroatsika izy satria zareo milalao fisainana asa nisy taona tsika mandeha dia mbola misy olona taritina ohatry ny jamba iny manao exercice zareo eraky ny couloir tafirana dia hoe écoute moi suis moi zay zany zavatra filalaovana fisainana vonahitra Jesosy voaroka azao kosa na tsara ary zay toerana zay soratsika an'Andriamanitra ty toerana omeny antsika manaraka ty fa atsika miexalte sy miloe azy tena malalaka tsara mihitsy ary mbola omeny toerantsika jereo indray ny masony eo kaikinao fatokisana ny kely ny fanapahana amin'ny lehibe zany hoe tiako tenena dia zao manapaka amin'ny kely ianao dia sokafin'Andriamanitra foana ny lalany fa raha vao eo anao miteny hoe ty ny tena tsara indrindra dia eo anao ny reste eo tsara zao ny tsara zao ny toerana tany tamintsika ny any lasa ny installeny tsara ny clim lasa mazava be fa peu importe lasa tsika satria tsy manakely le condition tsika koa izy nataony espace de ronjadôly zay condition rehetra hoe mba hatonga atsika hoe mba hijanona satria tsara kosa aloha le toerana tsy maninona le izy na dia lafilafo fa hoe tsara le toerana mahafinaritra sady mora hitany olona fa bon fanatrehan'Andriamanitra no important amintsika alleloia tsika atao amin'ity toerana ity dia zao na any amin'ny toerana zay ho ataonao ihany keo ho fideran'Andriamanitra dia zao ataovy anatin'ny fonao hoe eo anatrehan'Andriamanitra ianao ianarako ny dera voalohany indrindra aloha tsy maintsy miformateko ny fisainako mizara roa ny fianarana androany androany dia amin'ny heri tena kaikanao aza tara amin'ny heri amen dia zao anao témoignage kely aloha ko nahafantarako an'izany hoe fideranan'Andriamanitra zany jamais pasteur Rodolphe naniry anao hoe andana midera jamais iteny ianareo an'izany ihany keo satria hitako ny olona rehefa terena manao tsy amin'ny fo dia tsy mety le izy satria tsy mahita vokatra le olona fa mahita anazy koa zay ny tenako anareo foana hoe rehefa miaraka amparotin'Andriamanitra dia ny sofina sy ny maso dia mifahitako anazy ny fomba fiainana dia nanomboka titihena le Andriamanitra zay tompolo ohatry ny ahonja ny fideran'izany fa mbola tsy narehan'izany tany amin'izay ny ainako taloha nitezaina tany anatin'ny katôlisisma nandritra ny taona maro fa tsy mba nisy an'izany fiderana zany feno fiderana anao dia etsy fotsiny ohatran'izany fotsiny tsy tena mety tsisy vy mihitsy tena tsisy fa andray mandeha zay mois de décembre 2003 zay tena
zay mahatonga fona aminareo a fa mety vieux jeu be any araka amin'nyrija foana fa tena anisan'ny nampianatra momba fiderana le zala io tsy niresaka aminy a fa am'le fomba fanehoany a hoe ohatr'izao zany fiderana zany dia tamin'izay tao amin'ny palais des sports dia ozy izy pasteur Rodolphe fa tamin'izay zaho ozy izy manana billet fa ahoana andeha wc ozy izy jery rija solonja be zaho moa tamin'ny top 16 moa fa nisy zay tamin'ny top 16 nahafantarako azy tsy any dia mahamenatra reny nahafantarako ny rija avy eo zay lasa nakany andafo no lasa tany suisse ony dia niditra ny secte baviko mihitsy ny tena zany lasa secte ony rija lasa mpivavaka be lasa secte mihitsiny tany moa zany nandeha tena fotoana 10 zay na 15 zay dia am'izay am'izay hoe nahazo be andritra za hitako am'izay zany zany hoe za ay zany tsy secte zany rija fa ay zany tena ao am'le Andriamanitra nandeha ary ahako dia pasteur Rodolphe tsy nijery na tsy natao ninina fa tany erina tany any fa nandritra n'le fanatren'Andriamanitra gogogo tomany ohatran'ireny zazakely eny faly ohatran'ireny mitsinjaka zany hoe mitsinjaka tena rery teo dia nanomboka teo avy eo zay mipetraka teo moda iny lalamamasina rehetrarehetra iny tonga dia haiko tsy anjery daholo ny iran'rija reny Andriamanitra mahery reny tamin'izany iny nandeha n'iny mamasina rehetrarehetra iny a fafaly tonga ao an-trano a zay nanomboka ny asa tatao anatiko am'izay Andriamanitra miresaka hoe fiderana dia efa nitsoka avombelanareo moa le izy fa averiko foana satria mba inciteko ny olona ny soroko daholo a ny resaka hoe hira rehetra tao anatin'ny ordi amin'ny fiasana ho zany tsy te ho voafatotro zany tsony satria nahazo ainy tena kaikinao eo amin'ny fanaten'Andriamanitra zay le psaume proverbe 4 manomboka verset 20 aina ho an'izay mahazo azy izy ary fahasalamana ho anofo rehetra eo amin'ny fanatren'Andriamanitra misy fahafinaretana ary misy fiadanana misy fifaliana eo amin'ny fanatren'Andriamanitra nahatsapa an'izay zavatra nitedaviko hatry ny ely zay a io zany tsy ratsy tsony io zany tsy tonga dia selectol tonga dia effacé zavatra nisaorako voalohany indrindra tamin'izay Franck mbola tsy pasteur izy tamin'izay nangatahako firana fanampiny dia za any amin'ny firana fanampiny aloha zany formatena n'le mbola tamin'izany nivoaka 50 cents tintin dia misy affaire be maintimainty be mbola ndraikitra tato saiko le za tsy mety niara le sa mbola tity mivoaka na atsofoka am'izay firana fanampy maraina atoandro riva alina firana fanampy gaga mihitsy ny olona dia nizoko moa zany nisy foana nahavita ny teny an'izany mihitsy ohatra misy faty mihitsy atao trano ato ka satria zay ny mahazo ny olona taloha ao tokantrano raha tsy misy fiandrasam-paty tsy misy an'izany hira masina zany dia tena gaga ako zany tena tsy tatiny zareo hoe mihainao an'izany tamin'izay zao ohatra nandeha tsara le izy tompo malalo panjakako tio zany ina nidira amin'ny faty amin'izany izy ohatra miandro faty zany atao trano teritra ny zalahy mandefa mamadika améreux kely ako hoe lasa mivokatra zao dia vadika améreux kely satria mba misy an'hira fiderana ohatran'ireny tao amin'ireny nahitako ny hoe nahafantarako ny hoe Ron Kenoli Don Mon ohatran'izany izy koa ty Hillsong Iry Darlene reny tonga vany zareo tonga dia gafy tonga dia vonono le izy mbarina indray vonono satria ianao tsy ao an-tranonao anao dia mangina ianao dia lasa mihepoka ao amin'ny salon zany amin'ny 9 maraina no manomboka ny fotoana sekoly tany Madagasikara zany 9 maraina isan'andro lundi au vendredi dia za mpamotrano tao eny misy an'le hoe raha mamazay ny tao izy ny tompon'le trano zany dia trano kely badika kely zay dia za ny mpamoha anazy tao dia manamboamboatra installation zany mandraka tonga ny pasteur Rodolphe ino moa izy nareo vao vitany amin'ny valo dia za moa fa niala tsy niasa ntsony zany tamin'izany fa manomboka amin'ny valo ka hatramin'ny 20 aho
tsisy ataoko sa fa mianatra midery dia mihaino ten'Andriamanitra dia mianomboka mamaky baiboly satria zay koa fomba nahazo baiboly zany zay mbola tsy manana baiboly eo tena mahanany ianao baiboly fa tsy handeha lavitra ianao amin'ny finoana tena hoe kaikanao tsy handeha lavitra amin'ny finoana ianao raha tsy misy baiboly baiboly tsy atao iondanana ny baiboly natao hohanina ny tenin'Andriamanitra natao hohanina fa ny fihinananao an'iny mahatonga anao ho zanak'Andriamanitra zany iny mahatonga anao mahavita amin'ny teny am'izay il est écrit il est écrit mivoaka avy ao anatinao fa tsy mivakiana hoe il est écrit aiza moa le baiboly teo fa il est écrit tonga dia mivoaka avy any anatinao le il est écrit an Jesosy ao tsika dia nohatra dia mamaky ohatr'izay foana tonga ny amin'ny 12 lasa mivoaka dia verina indray ao amin'ny roa ka hatramin'ny 7 alina dia ohatr'izay foana angamba nandritra tena des mois et des mois mihitsy tena ohatr'izay mihitsy hoe mpanendrenin'Andriamanitra zany nanokanan'Andriamanitra n'izay hoe mahampanonton'izay dia zao ny zavatra tiako hivina amin'ny izy nisy fotoana amin'izay tonga tany amin'ny mbola tsy tena hoe tafiditra tao anatin'ilay fiderana zany fa nanomboka nampianatra fiderana amin'izay pasteur Rodolphe dia tonga tany mitombo mahajanga tamin'izay dia rehefa raikitra amin'ny fiderana dia mbola misaka dia mbola etsy aloha fa au fait za zany tsy mikritika fa mbola tiako henona mihitsy aloha zareo amin'izay hoe ohatry ny ahoana zany le tena hoe fidirana miaraka fiderana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra zany ohatry ny ahoana eo mikaikanao hoe ohatry ny ahoana mila liana zany ianao alainao ny baiboly fa ahoana moa no nahatonga ny zao dia atoro ny baiboly le izy ohatra hoe any amin'ny 1 Chronique 20 1 Chronique 20 2 Chronique 20 zao raisony baibolinao acte 16 efa hitantsika teo 2 Chronique 20 manomboka verset 20 zany jereo nanana olana ry Josafata teto satria nisy ny enfant-d'Amon nisy ny Moaba nisy ny avy Mont Seir hoe hamonondry zareo 2 Corinthiens 20 manomboka verset 20 ao tsika naran'i Jesosy et ils se levèrent au bonne heure le matin alors anga vakina mihitsy le tantara chronique zafady 2 Chronique 20 ao tsika manomboka verset 15 2 Chronique 20 manomboka verset 15 et il dit vous tout Juda et vous habitants de Jérusalem et toi roi Josaphat écoutez ainsi vous dit le Seigneur ne craignez pas et ne soyez pas effrayés à cause de cette grande multitude car la bataille n'est pas la vôtre mais celle de Dieu. Raisonao zay ao anatin'ny fiderana la bataille n'est pas la mienne mais c'est celle de Dieu. Ao anatin'ny fiderana izy Andriamanitra mihitsy no miteny cette bataille c'est pas la vôtre c'est la mienne. Anatin'ny fiderana tena kaikanao anatin'ny fiderana demain descendez contre eux voici ils vont monter par la falaise de Ziz et vous les trouverez au bout du torrent en face du désert de Jéruel. 17. Vous n'aurez pas besoin de combattre dans cette bataille. Présentez-vous, tenez-vous là et voyez le salut du Seigneur avec vous, ô Juda et Jérusalem. Ne craignez pas et ne soyez pas effrayés. Demain, sortez au-devant d'eux, car le Seigneur sera avec vous. Nefa mba jereo zany tamin'ny andron'Andriamanitra sy fisehoan'Andriamanitra ray Jesosy nefa zao fampanantenana là où 2 ou 3 s'unissent en mon nom je serai au milieu d'eux. Aiza Andriamanitra aiza Jesosy zao Jesosy le roi des rois le Seigneur des seigneurs eto fo mihoatra lavitra zany ny fomba fiasana tena mampanantena anareo mihitsy ninona bataille mety hidiranareo mivoaka mpandresinareo tsy noho zany teny zany fa noho Jesosy
zay mampanantena mihitsy eo avony ahko ary nefany a zavatra nitranga tany amin'ny ancien testament le izy nahitana vokatra mahita vokatra plus ianao amin'ny nouveau testament satria nouveau testament mbola plus efficace noho ny ancien ao totsika verset 18 et Josaphat inclina sa tête et son visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant le Seigneur pour adorer le Seigneur. Et les Lévites, d'entre les enfants des Coatites et d'entre les enfants des Corites, se levèrent pour louer le Seigneur, Dieu d'Israël, d'une voix forte et haute. C'est quelque chose bien mila mianatra miloué tsy vita nitehaka fotsiny miloué tena io voix forte et haute tena midery zany ny tena fideran'Andriamanitra ary fideran'Andriamanitra voalohany zay teko anareo teo témoignage teo a za mihitsy nidy aman-trano tao amin'ny salon tsy misy afa-tsy za dia za no mideran'Andriamanitra reny zany nampianarana fanamarinana ny adoré reny tena miakohaka atsika afaka miakohaka tsara mihitsiny tsy ohatrany taritsina mbola akitsikilokilo sao dia mba misy mamono varavarana io kely nitataon'reto olona mitsongologoloka reto na fa nanao ihany tsika fa atsika libre kaikanao libre am'izay aloha misy tao zay tsika tena manana liberté ohatr'izay a dia ataontsika kosa le izy a ao tsika mba mivolona tsara mihitsiny a verset 20 raisinao tsara mihitsy ty ils se levèrent de bonne heure le matin et sortirent vers le désert de Tekoa. Et comme ils sortaient, Josaphat se tint là. Jereo tsara raha ny tokony izy a toko mitsoka satria firenena telo zao nefa hoe anao embuscade a amotika a Jérusalem mivavao mafaly nefa dia zao tena kaikinao zay le vavao mafaly le fijoroana ny takina hoe natao zay fotsiny nangatan'Andriamanitra tamin'ny peuple any Jérusalem Juda hoe mijoroanareo andana makairy tena andeha izy fa tsy adinareo zany le tsona hoe finoana reto zany le tsona hoe audace zay audace zay mila nananao zay zavatra hoe hijoro ao an'trehan'ny Goliath tanareo i psaume maray manontolo ny tsy hoe efa Davida roi vao nanao an'io izy raha mamaky tsara nareo a tonga dia hitanareo hoe tena mbola tsy roi David zany tamin'ity zavatra ty hitanareo zany za tsy hanoro fa anjaranao no mitady azy hitanao ao le izy tena mbola tsy teopona roi ty fa mbola izy mbola tany kritrala kely niaraka tamin'ny ombony tany izy efa nanomboka nanao psaume leloia jereo am'izay zao mivoteny ô Juda et vous habitants de Jérusalem, entendez-moi, croyez en le Seigneur votre Dieu, ainsi vous serez affermis. Croyez en ses prophètes, ainsi vous prospérez. Anakiro zavatra takina teto aloha voalohany indrindra finoanan'Andriamanitra tena kaikanao finoanan'Andriamanitra rehefa minoan'Andriamanitra ianareo dia tafatoetra affermi tafatoetra ino le teneniko teo mastoerana affermir zany a bâtir bien bâti amin'ny toerana anankiray tsy voahozongozona ntsony satria Andriamanitra ifikirana dia faharoa izy croyez en ces prophètes ainsi vous prospérerez les prophètes ty prophète tsy aza tonga dia raisina amin'le ministère prophétique fa le ministère mitondra ny tenin'Andriamanitra tahaka an'iza androany zao zany mba ho ambinina dia minoa le teny ny fanambinana zany dia ho ambadiky le finoana ny teny raisinao zay ny fanambinana le fanambinana tsy voatery hoe prospérité matérielle ny resako fa le fanambinana na hoe prospérité amin'ny lafindraitra zany amin'ny circonstance na amin'ny situation zay ilainao famonjena dia hisokatra eo aminao le izy fa mila mino an'le teny ianao aloha ao tsika verset 21 et après qu'il eut consulté avec le peuple il nomma des chanteurs pour le Seigneur qui devaient louer dans la beauté de sainteté magnificence eny zany fomba fitenin'izy amin'ny teny frantsay en marchant devant l'armée io le nampaherezako andry groupe tanjona sy rehefa hoe anitatika fiderana hoe tadidio fanareo alohan'ny armée foana mahagaga le izy devant l'armée nefa tokony izy tsy manana arma akory zany fa devant l'armée toerana tsara be toerana misy anareo io levanjoda zareo levanjoda ane
lioanjoda ve miole fa manino brugir kaikinao amen oui tsy kary akory lio tsy kary akory ny atsona alioana jioda leza satria joda mihitsiny a no efa natao hideran'andriamanitra amen louez le Seigneur car sa miséricorde demeure toujours deraina fa mandrakizay ny famindram-pony zany nampianariny fanahy masina na zay phrase zay io hoe midera Jehova fa mandrakizay ny famindram-pony zay no irairako ao dia ao seullarero dera tsisy muzika zany dera tompo fa mandrakizay ny famindram-pony zay fotsiny averinberiko fatafatro izy tena teny amiko anareo a tsy nanomboka hatramin'izay tsy niezika koa nakikeliko nanakibe fa deran'andriamanitra zany mety miteny anao ka misy hira mba manetanetana mahafinaritra kosany e ok marina zany tena kaikinao marina zany misy hira mba manetana ilalao zay iza teny zany antatina marina mihitsy ny hirany antatina iny mba hideranao hoe ianao koa hoe tena ta hideran'andriamanitra ianao zay hirany antatina iny aleko nia tenefy akaikinao aleko mideran'andriamanitra misy ozy sy ny hira mahafinaritra misy ny hira mampimeny hira mampifaly fa aleko nia misy ozy ny hira mpitiavana fa asiko teneny any aleko nia misy safidy zany a dona hoe nona kely mihitsy le zay ao tsangana kely mihitsy aloha alleloia eno tsara eo a masy mbola tsy mahay midera alleloia eno tsara le izy le parola zay mbola tsy mahay alezy fantatrina maro toko reo mila tsaratsy afaka mavana hoe marizy eo no maso amin'ny manentana mba ilana hoe nefa sawa fatikunya kati mataka tokony any afe kana iraiko nanuana na fatsarana dia aleko ihany ny fiderane kana iraiko nanuana na fatsarana dia aleko ihany ny fiderane Fiderana
azo toerana aleko ny mila safidy le izy tena kaikanao safidy le izy le soa ianao manao an'le izy aza terena le izy fa ianao manao an'le izy ianao ny afaka manery ny tenanao aloha amboalohany ianao tsy maintsy manery ny tenanao satria mba hidiranao ananao an'izay fiainan-danitra zay tena ko tsy hoe fiainan-danitra le izy raha ohatra ka tianao fantatra jereo ny boky ny apokalypsa ava zany ny fomba fanao any an-danitra fomba fanao ny lanitra zany hatr'izay ary fomba fanao mandrakizay zany vahaolana men'Andriamanitra eto amin'ity toeran'ity de chronique 20 toizatsika le izy teo de nindreny tena maty rakeko tato anatin'ny lohako tato mihitsy nandoarako n'le hira hira-pitiavana reny za tena tian'reny hira-pitiavana be reny le tena le bozotomaine sy ry lovers poétique lovers amianao le hira le poétique lovers tonga de fisarahana foana fisarahana tsy mba misy hoe hira-pitiavana ho nefa hira-pisarahana foana kilon soit ainsi foana n'izy efatra amin'ny rahalahy tsy mba misy amen non mampalahelo be le olona ne de ao de io de rotsorotsoana ny adoration tena slow miaraka amin'ny fanahy masina tena anareo tena slow miaraka amin'ny fanahy masina mamy fitiavana fanahy masina de ao anao de fanahy masina raha tetsa anao de fie zany fitoriana fitiavana ny jesosy ny adoration ny adoration nefa mbola mitena anareo hoe andao anao adoration de mbola resaka tetehaka fotsiny na tsika eto ary de tsy za tsy dakoro ary ampianarina de kaikanao mianatra alléluia ampianarina ao tsika verset 22 reste verset 22 reste baibolinao et comme ils commencèrent de chanter et de louer le Seigneur plaça des embuscades contre les enfants d'Ammon de Moab et de ceux de Mont Séhir lesquels venaient contre Juda et ils furent battus. Amen. Tolonko amin'narameran'i Jesosy zay fanahy maloto mitetitetika ny embusquenao androany izy samizy ihany ifamono ary ifandriky amin'naran'i Jesosy niza na ndefa malédiction na sorcellerie ao fiainanao saiko miverina zany amin'naran'i Jesosy fa tsy maintsy midera anao dera zao aloha ny atsika ny lesona androany anatin'ny fiderantsika ny atatirana n'izay zavatra zay verset 23 c'est quelqu'un c'est le monde surnaturel verset 23 car les enfants d'Ammon et de Moab se levèrent contre les habitants de Mont Séhir pour les tuer et les exterminer complètement sur l'ignomition. Et quand ils en eurent fini entre les habitants de Séhir, ils s'aidèrent l'un l'autre à se détruire. Fait que comme t'es gas, les raha vao nanomboka ny omby sy ny dery dia nasiany Jehovah otrika mieliny taranaka ahoana sy Moab izay avy amin'ny tendrombohitra izy zany hoe 3 tendrombohitra izay avy ameliny Joda ka dia resy ireo nitsangana ny taranaka ahoana sy Moab dia namela ny tendrombohitra Séhir aloha dia namontsy nandringa anazy voalohany indrindra zany ny premier temps ringana sa tsy ringa tsy niady ireo fa nidery dia na tsy ary noho ny voaringana amponina tany Séhir dia ny fandringana kosa izy samizy tena kaikinao tiako mihitsy Andriamanitra tiako Andriamanitra mahafinaritra ny fomba fiadin'Andriamanitra zany olona niaraka teo zany andao hiaraka amono ny Séhir dia veo fafijerijay fihinana ataon'lay dia mifanindrona dia samy miaramaty io le niaramaty samy ringana noho ny tonga teo amin'ilay fitazana ny efitra jona dia nijery ireo olona betsaka ireo koa indreo nisy faty ny ampatrapatra tamin'ny tany fa tsy nisy afanandositra tout le monde est mort zany tout le monde na avy any Ammon na avy Moab na avy amin'ny tendrombohitra Séhir maty avokoa tonoko zay otrika zay nataon'Andriamanitra tamin'izay ihany koa eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo anefa an'izay Andriamanitra ho amin'izay fahavalo zay mitsangana ho fahavalonao amin'ny anaran'i Jesosy
mila mino anao dia ambinina ozy izy mila mino anao izy izy dia minoa amin'ny profety dia ho prospéré anao te prospéré anao anaty fideranareo avy eo minoa nito teny ito zay ampitondranantsika androany il s'éternel l'autre à se détruire ozy izy jereo zany fomba fiasan'andriamanitra za hoe tsy mahafaly anao no maherehany zany tena kaikinao za mbola tsara lavitra no ny vavao ny TF1 oa maro zako vavao ny plage ny TF1 efa mitonga very soleil zany jerijerevanao psaume 22 teo hoe andriamanitra mitoetra eo amin'ny fiderana Israely tazony eo anatinao zay dia manomboka ianao ianao rery dia alefasy muzika le muzika médé anao tena kaikinao ilaina le muzika médé le rythme tsy maninona tsy mampaninona misy rythme fa aza mifantoka amin'le muzika sy le rythme fa mifatoa amin'ilay teny ao anatin'le hira ao tsika aloha tsika zao teo manana hira zay koa zao irija ohatrany somary ohatrany reggae zay tsy tadidiko le titre faly ao faly ao tonga dia mimanana an'izay faly tsika sady midely tsika ohatrany somary reggae raha eo zao anao le rythme ny andizanao dia efa tsy mihira zany eo anao ndraisiny tsy haiko azonao hoe le izy tadidio fa reny culture daholo le reny culture nefa ny ao ambadiky le izy dia satana foana le izy misy fanahy foana le izy misy fanahy foana le izy mety miteny ianao hoe nihirany Chantal Goyana zany no tena hira tsara indrindra reny le hira le mahafinaritra sy le mampitsinjatsinjaka ankizy fotsiny tsisy vokatra fa fiderana misy vokatra tena kaikinao fiderana misy vokatra ao anaty baiboly oui ringana amin'ny fahavalo ka tianao ringana avy amin'ny fahavalo tena kaikinao ianao ne mana fahavalo dia volo ny fahavalonao misy fanahy maloto be tabe fahavalonao vaovaoka etsy anao misy fahavalo tsy maintsy miandry anao satana sy ny devolo miandry anao na tianao zany na tsy tianao fanjaranao no mamono azy misy zany ianao dia eto ampiderana dia efa maty ry zalany efa miapatrapatra mifamono ry zalany mifampialina ry zalany dia mifamono izy samy izy ihany mifamono tonga any amin'ny enfer izy androany dia tery satao fa inona nandeha fa inona fotsiny nandeha analisa-tany dia ozy izy zareo ka nidera ry zareo dia tsy haiko zay nahazo anay fa mifamono zay amen trango eo fiainanao zany zao ohatra didio ny finoanao zay teny ao anaty baiboly tokony iainanao amin'izao vanim-potoananao zao aza miandry hoe za rehefa ny an-danitra any vao tena hitsinjaka be dia ty atany takiny any an-danitra io raha lasy ranabavisany kairo dia ny aty io ny vrai louange tsy ny vrai louange zany tsy zavatra amboarina avy ao anaty ça vient du cœur tena kaikinao avy ao anaty ahoana azy petrao fanontaniana mihitsy ao fandraisanao anao ahoana avy ao anaty ahoana avy ao anaty amin'ny alalan'le fanahiny lanitra zay amdirina ao anatinao izy no mampianatra atsika sy miconduire atsika dans toute la vérité izy no mitarika atsika amin'izany fiderana zany ianao tsy ahidera mandrakizay zany raha tsy amin'ny alalan'ny fanahy masina tadidio zay zavatra zay mety misy mety manao conférence na séminaire Israel hotaona tsara mandeha zavatra ohatran'ireny mizara l'expérience le izy fa tsy hoe après an'izay anao vao lasa mpidery non no le fanahy masinao anatinao dia mahatonga anao mamoa anao ao anatin'izay fiderana zay ao tsika ao hoe tsika eo ny fotsika tokony ao anatin'izay allégresse ao anatin'le joie zay psaume maçon raha ohatra nareo ka mbola tsy zatra amin'izany fiderana zany dia psaume maçon iny alefaso ahodikodino averimbereno saintsaina mba manalina alleloia ao tsika ko zao tadidio tsara fa ao anatin'ny religion rehetra dia manana façon miinvoquer Dieu daholo marina ve zany sa tsy marina raha izy fotsiny zao ny amérindien tadidio tsara fa mandizy zareo miinvoquer Dieu miinvoquer fanahy dia misy fanahy tonga mamalatsy fa tsy tonga misy tena kaikinao misy
marina zany ka tanareo ny olona teny conseil dia matetika ohatrany tsy mino zany zavatra nitranga tamin'ny Élie teny tendrombohitra Karmelany matory eo 450 prophètes reo ny invoqué Baal satria tena namaly mihitsy fa noho ny fanatrehan'Andriamanitra noentin'ny Élie sokra Baal iza koa nijanona eo nataony afa baraka jereo zay le tondromaso afa tondromaso Élie teo amin'ny tendrombohitra Karmely hoe c'est lui le vrai prophète aussi c'est Andriamanitra fa le afa baraka de 450 plus 400 avaly amin'ny le prophétesse anankiray koa Astarté ao hoe tsika azonareo hoe le zavatra tika viny fotoana fa mafahatondromaso zao aiza foana zao Andriamanitra zao tsy anjaranao miady raha lasy raha nabaviko isana tena tsy anjaranao de rao Andriamanitra de mitanao ny olona tsy maintsy mimenimenina sy monomonina foana fa velao laisse-les invoquer d'autres dieux ny indien ny bouddhiste tadidio fa matory an'olo reny mifikitra mahazo valiny amin'ny Andriamanina izy hoe kaikinao mahazo valiny amin'ny Andriamanina izy fa misy vavaka misy kristianina anankiray zay izy ale izy zasy ianao tsika ihany manana an'izay Andriamanitra tsika ihany manana an'izay Andriamanitra afaka mamonjy zay afaka mameleka zay afaka mamelahevitra tadio tsara zao tamin'ny Nancy gaga be izy vous appelez Dieu votre père gaga izy ka satria ny olona zany Dieu zany inaccessible nefa Dieu est devenu accessible à cause na à travers de Jésus-Christ ary fanay masina dia afaka raisina gaga le raha matoa hoe ahoana koa zany zavatra zany tena kaikanao zay zao famarinana mila fantatra ka zao mila fantatro tsara mihitsy ny fa par des chants par des danses afaka mi-invoquer Dieu ny olona anankiray afaka mi-invoquer Dieu Ézéchiel 28 13 et Lucifer fut créé pour la louange de Dieu. Ézéchiel 28. Alléluia. Ah oui, oh. Ézéchiel 28, 13. Naranjos, tu as été en Éden, le jardin de Dieu. Chaque pierre précieuse était tes vêtements. La sardoine, la topaze, le diamant, le béryl, l'onyx, le jaspe, le saphir, l'émeraude, l'escarboucle, l'or. Le travail de tes tambourins et de tes flûtes était préparé au jour où tu fus créé. Yuleis, ny fampanenona ny amponga tapaka sy sodinao dia tao aminao tamin'ny andro namoronanao dia efa natao koa ireo. Zavatra efa nomanin'Andriamanitra ho an'ny Lucifer zay zavatra zay. Satria maneho manampina ny gloiren'Andriamanitra Lucifer tamin'izany. Fa ny zavatra nitranga tsy lasa nampalahelo dia zao lasa teo terrain teo kaikinao aza teo terrain zay mihitsy le fomba teny gasy misy zay hoe teo terrain iny le teo terrain en fait teo hita ka Satana teo hita mihoatra noho Andriamanitra rehefa teo hita noho Andriamanitra i Satana dia nanino lasa izy lasa ny anjery bakeo Ézéchiel 28 dia hitanao tsara izy lasa ny karapoka tany amin'ny enfer namoronana enfer mihitsiny any dynastie anjely niaraka taminy ka zao mandrakity ny androany teneno kaikinao mandrakity ny androany Satana mbola teo deraina foana dina ny ataony en toute chose dia tiany foana ho hita hoe izy ny ao ambadika ao dia hoe ao anatin'ny épreuve dia hoe Andriamanitra foana ny tena miéprouvé Andriamanitra ny tena ratsy raha tena tiany venareo zanak'Israely dia ampahoriany ao Egypte zany natsofony ao an-tsainy ny zanak'Israely any dia zany natsofony ao any zanaky kristianina rehefa misy taona rehefa varim-baliana ny zanak'Andriamanitra dia tena mafy mihitsy zany lalana kalehako zany angamba tena dia misofle amin'izay izy ao e zao atao
zao e mangalatra kely dia avy eo mibebaka avy eo e mamitaka kely dia avy eo mifony dia iny dia latsaka ao anatin'izay dia asan'le izy avy eo dia rena ny tompo fa joroka volombelona mihitsy anao fa nisy nanao an'izany dia rena ny tompo fa tena nahita fity zay nanao nahazo marché nahazo million nefa aike tsolotra ny nahazony an'le izy nahitsiko satana le izy avy eo tateoriana zany tsy teny anarany olona nahitsiko satana le izy tateoriana avy eo hoe zavatra nanao foana io namitaka io nangalatra io nahazony an'le izy sady very le marché very le vola miditra prison ka n'Andriamanitra tsisy sambosandoka zany hoe manao faux témoignage tsy amin'Andriamanitra zany amin'Andriamanitra tena tonga dia misapuye anao ka satana miafina ao ambadiky ny objet reny zany tonga miafina ao ambadiky reny statue en Bouddha reny izy miafina ao ambadiky ny statue any hindoisme ry sinasina isan-karazany itsahana ny anaran'i Jesosy reny fa mahazo valimbavaka reny olo reny matoa izy miinsiste tena miteny anareo mihitsy mahazo valimbavaka izy matoa miinsiste amin'io dia ozy hoe n'Andriamanitra io tsy mamaly dia zao ny fomba fanaovana azy psaume 115 1 à 8 psaume 115 verset 1 à 8 l'arrêt de Jesús non pas à nous ô Seigneur non pas à nous mais à ton nom donne gloire à cause de ta miséricorde et pour l'amour de ta vérité. Pourquoi diraient les païens où est maintenant leur Dieu? Tena teknao aiza n'Andriamanitra zany foana dia taviny olona efa ela ihany mivavaka fa aiza ihany le zanaka aiza ihany le vady aiza ihany le trano aiza ihany le aiza ihany le aiza ihany le aiza ihany aiza ihany aiza ihany misy manontany ianao an'izany foana na tsy manontany ianao direct ary olona fa na misy miteny ianao foana aiza le trano aiza le dia io maninona amin'izay le finoana avy eo manomboka ame mitsoroka ary vao tsy mijoro tsara ao tsika concentré tsara ao tsika verset 3 certes notre Dieu est dans les cieux il a fait tout ce qui lui a plu et nous il a surligné au tsara mihitsy raisy loty leurs idoles sont d'argent et d'or l'ouvrage des mains des hommes ils ont une bouche mais ne parlent pas elles ont des yeux mais ne voient pas. Elles ont des oreilles mais n'entendent pas. Elles ont un nez mais ne sentent pas. Elles ont des mains mais ne peuvent pas manipuler. Elles ont des pieds mais ne marchent pas. Elles ne rendent aucun son de leur gorge. Ceux qui les font sont comme elles. Ainsi, tous ceux qui se confient en elles. Ô Israël, confie-toi dans l'Éternel et leur secours. Il est leur secours et leur bouclier. Ho anao zanak'Andriamanitra tena mitenenao mihitsy dirao Andriamanitra ao ambadiky reny fiderana zao tontolo zao reny firirana hoe za idole des jeunes tsy haiko izy andray zao ny idole des jeunes am'izao na ny sipakely ngamba mbola le Beyoncé ny any zao ny idole des jeunes dia ny lehilahy tsy haiko ndray izy efa tsy izy tsony fa efa tsy dindray zao rapina zao malaza dia jereo am'izany ao ambadiky reny tadidio tsara fa misy fanahy miasa tarika an'le olona mihaino hirana rapy zany ianao tonga dia hoe mifanana hainina le olona mihaino an'le izy ianao tsy rythme andresako tsy rythme raha fa le parole dia tonga dia renao hoe misy hainina be zany zavatra zany tonga dia renao dia rehefa tadidio tsara fa inony lasa iainanao avy eo ka zao ny culture any lanitra dia fiderana n'Andriamanitra tena culture any lanitra le izy tena culture any lanitra mila hainao mila fantarinao betabe mihitsy ny kristiana tsy midiscerne an'izay hoe fanatrehan'Andriamanitra zay ao anatin'ny louange tena misy mampalahelo mihitsy hoe ka tsy fahotanany eny mihaino hiran'izao tontolo zao e ny anarana ary hiran'izao tontolo zao izy any mitenele izy misy ny tena an'izany tsy afa amin'izao tontolo zao misy verset betabe ohatr'izany raha mbola naman'izao tontolo zao nareo dia fahavaloko izy Andriamanitra dia nefa ny sady tsy fo ihany dia nefa mbola zay ihany misy nefa tehitry ny lanitra nisy ambonana ny virana izay taloha zao dia tena zay
dia ankizy mihainao an'le traduction censé mihainao traduction sendra ny anjera le écouteur fa nitsoko fahaombelana reo hirany ao anatiny dia tsy hira kristianina hirany gentilisa pendant any culte censé culte ka satria misy an'le traduction amin'ny alalan'ny écouteur onde radio zany dia hoe samy mihaino écouteur zany zay tsy manao an'le izy zay tsy mahay an'le teny gasy dia misy n'le mpandika teny ary amin'ny farany miaraka micro dia iny ny kapiteny zareo latsaka le écouteur an'le zazalahy hira ny tao anatiny tao dia nefa izy hoe censé hoe ao anaty présence de Dieu tena kaikinao hoe tsy izy mihitsy le toerana tamin'izay efa tsisy présence de Dieu mbola ao anatin'le tsisy présence de Dieu mbola nisy anankiray mbola tsy ao anatiny mbola pire kokoa hirany gentilisa ny anony ao aiza zany dia Andriamanitra ohatry ny ahoana kosa Andriamanitra oui riche en bonté sy miséricordieux izy fa quand même kosa tsy haiko hoe tsy abusé koa zao fa tsy haiko tsony e fanaovan'Andriamanitra tena tsinitsinina mihitsy serpiera mihitsy zany mila discernianao zany io moa fa nitenentsika foana raha mbola hoavy ny anaovantsika ny croisade am'teny tsisy eritaonandray vao misy dia hitatsika tsara mihitsy fa tsy hanaovana business akory ny hoe hanaovana business amin'ny malagasy akory ny hoe etsona ny Joseph Daf na izona ny tonton Tanjona hira tsy hany mihitsy fampidirana ny olona vakio tsara le 2 Chroniques 20 eo fa nantsona ny chanteur iloué sy adoré an'Andriamanitra devant l'armée ny armée dia reo mpampon'Andriamanitra reo intercesseur tsika tsirairay avy zay mpampon'Andriamanitra anafakolona pendant les croisades amen fa zareo mpampiditra an'le olona satria mbola be dia be ny olona tsy mahay an'izany hoe louange az adoration zany c'est quoi spectacle teritra be ny olona tamin'izay raisiko ndraisitsika le izy ao amin'le Exode 32 tadidiko tsara mihitsy le toriteny dia efa nitenen'ny fanahy masina mihitsy fa raha mbola misy ny fotoana hoe hitoriana zany ka hoe ao anatina hoe sensy fiderana ka hoe fety gasy dia mbola io foana nasain'Andriamanitra verina satria tsy tafiditra mihitsiny Exode 32 donc premier verset mihitsiny et lorsque le peuple vit que Moïse tardait à descendre du mont le peuple s'assembla à Aaron et lui dit lève-toi fais-nous des dieux qui iront devant nous car quant à ce Moïse cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte nous ne savons ce qui lui est arrivé eo zao dia anankiray le hoe misy mety fanompon'Andriamanitra anankiroa anatin'ny toerana anankiray dia ampidina ny Jesosy ao anatina ministère misy mpampiady Jesosy misy mpampiady prophète mpampiady prophétie hoe tsy mitovy le prophétie ilaiko Marie sy Avarie tsy mitovy le fanahy masina miasa ry sy Avarie et Aaron leur dit teto zao tsy nanana discernement mihitsy ny Aaron nampalahelo be mihitsy brisez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous brisèrent les anneaux d'or qui pendaient à leurs oreilles, et les apportèrent à Aaron. Vous savez, moi, mon sacrifice. Tu vois, mais t'as bien maintenant, c'est ça, dans le sacrifice, on a des mantes, on a des mantes, on a faux Dieu, il y a un faux Dieu. Il entend dans un tic, il est pépin, on a des mantes, Verset 4. Et les ayant reçus de leurs mains, il les façonna avec un burin et on fit un veau en métal fondu. Taiza moa nahitany Arona an'izany tany Egypte eny kaikinao tany Egypte. Tao Egypte misy tsy haiko aloha ny isany fa misy ohatra hoe Rosiris, Isis menakavy ireny volamena ry zalahy dia izay koa mba zay Arona teraka tao anaty 430 ans zareo nandevo tany dikan'izay efa zay no efa hita ny tany tsy maintsy misy idôle raisinao dia tsy maintsy misy idôle andoliana eo izay andeha koa zany anao ohatran'izay satria tsy haiko le Andriamanitra Mosesy mbola tsy fantatry Arona tsara teto ny tena problème voafidy Arona fa mbola tsy fantany tsara io zay bon le Andriamanitra tia ohatran'ny invisible fa bon ataoko ohatran'ny tany Egypte ihany bon ohatran'ny voga matsisany tsy hitako tany dia mba voatoro mba tataoko zay ka matsisany mba hoe mba tsy katseiko
teko avaiza ny lohany nanaovana an'ity vaudor ty za sy rehefa ohatroatra zay izy ce sont ici tes dieux izy te dieu ioko izy mihitsy nanao an'izy donc zavatra hitan'ny efa niainany tany de jereo na izy idy ce sont ici tes dieux dio zao amin'ny teny anglisy amin'ny teny frantsay izy hita mihitsy andriamanitra be da be zay ny tezaina ny arony tekaikinao hoe mila miala le fiainana taloha io mila hitsana le fiainana taloha hoe zao ny fomba nay fa misy taona fomba ny Egypta metinao amin'ny fomba kristiana mila miala ianao tena teneko anao mila miala amin'izany anao be da be ny kristiana mbola latsaka ao anatin'izany na tianareo na tsy tianareo be da be ny kristiana mbola latsaka ao anatin'izany hoe zao ny fanaonay reo vao tsy mamaky psaume aloha de avy eo manao adoration kely de zay vao mitory teny tsy misy fanatrehan'Andriamanitra tena hoe kaikanao aiza ho aiza amin'ny nouveau testament misy an'izany misy taontsika fombafomba ohatran'izany zany de amatorany e hoe za reo vao tsy culte en français na culte en anglais de tsy tafavoaka nefa anao gasy za tsy miteny hoe ratsy reny ohatra itonton zao vao nijoro vavolombelona te za talohany tato izy tsy mba nieny toriteny gasy zany merci tonton god bless you satria ozy izy hoe tsy hitako zay avoakavao amin'ny gasy satria reny tsy favy zay mihitsy izy satria ny favori zany a de ny frantsay sy ny amerika nahatra an' jesosy aloha fa zareo kosa aloha de mahay raha kristiana mahay mamoaka kosa zareo tena kakinao toroko amizay zao mamoaka amagasy a mihitsy ny mifahafantarana ny gasy sao de hoe fotongasy fotongasy zay tara zay alika gasy alika batara zay fa rehefa berger allemand tenena izy avy any Allemagne mahasositra mihitsy mety hoe vita gasy ratsy zay zany ny anisany mba nahatsara kosa ny tiko tsy izy diran-davalomanana fa le orinasa tiko tena vita malagasy tenena mihitsy vita malagasy tsara fa tsy hoe vita gasy potika rapitso ianao tonga de tsy mba rapitso de iny koa ataoko hoe ry tsy mba ketrina de tsy mba mieritreritra mihitsy mba atao tsara manao mofo mangahazo androany de tsara rapitso le izy miratsy lasa bebe fakana miena ny siramamy nefa miakatra prix vao tamin'ny alina mihitsy zao nieritreritra engany mba areanazy zay olo zay ny efa saminarentsika nylaza ny mofo gasy a sy ny raha manonaka erianala mahitsy fa maniny izy zao tsy mba manohatrotrany hoe fisainany gastronomie pizza olona vany ampasapito olona vany dorany fotsy mandeha makany anala mahitsy andeha hinana mofo gasy a sy raha manonaka de mba tsy tonga saina ve izy andiso fe déplacé any mba hanokatrany koa tonoka aminaran' jesosy mba sokatra ny fisaina mampalahy be de aiza izy anala mahitsy de ao tokana rereo ihany de nisy olona zay moa resaka taminay mivady tena tsy mety mihitsy ny ataony gastronomie pizza izy pizza kely zay eo amin'ny bypass de tonga de ndio mihitsy izy nanangana tsisy idiran'ny bypass tsisy idiran'ny gastro pizza mihitsy anizy fa izy fantany hoe amin'ny rehefa alahady de be olona miany eny case faible de mihitsy tadio fa monde business zany lioana sy zanakotra fa tsy lio zazokotra be hirana lioany joda fa mifampiana lalezika question de hoe de le gasy kely zany ka le gasy kely zay mihitsy gasy kely mila miaro am'izay kely zay de tsena ndany mankany amin'ny tsena kely de tia malahelo anao mietritra zay teo aminay any tena tsoroko anareo tamin'izany mipetraka teo am-boda tsy mandeha mividy mofo zay tsy maintsy mankany mamasina ny migery-bory de teny am-boda teny tsisy mpivarotra nisy sinoa anankiray s'installe Lewis vao nisokatra le Lewis nivarotra mofo nisokatra am'izay le tsena kely de mivarotra mofo daholo izy menakavy manina hatram'izay tsy nivarotra tsy maintsy tonga ve zany le sinoa mampalahelo be mihitsiny de nisy tsena kelynay mba nihitatra anao hoe mba hanao menakely sy mofo baolina de mivarotra menakely mofo baolina daholo zareo
dia tsy haiko raha markinao zao tamin'ity zao zay voyage-ny tamin'ity misy vatra composé ndray vao tsanganao nanao composé daholo ndraiky zareo tsy mba mety misokatra mihitsy zany fa dia sainana kely mila vonono zany eny e zay mihitsy le izy ka zay le tenentsika teo hoe manomboka amintsika aza tara lava ntsony amen aza maka excuse ntsony hoe ka za mbola niantsena après oa zao tsika été 22 heures vao lasa masoandro aty ny centre commercial maniry ohatrany ana eto zao zay vao nahita lidl eto zao vao misy lidl ngeza be zay nahitany io zay zao etsena any rehefa avy eo après tsy nahitanao daholo rehetrarehetra tsy manana excuse mihitsy ianao nahitra zao taty odile zao manao mofo mangahazo izy tsara foana fa tsy hoe miratsy rapitsy marina izy ka zay ny tenenay aminareo le hoe manao sakafo reo atao foana zay tsara an'le izy fa tsy hoe le gasy dia zay foana ny afantarany le gasy zaho taloha nginana le koba leny amin'ny lasantsy reny tadidinareo nisy taonireny tsara satria mba nasindry zareo ohatrany totom-boantsy tao ampovoana taty amin'ny farana izy lasa taoritaona taona ampovoana hanikisoa satria mora le izy déchena déchet tanareo le izy dégueulasse le fisainana dia avy eo teritranareo dia zay zany dia atao mahantra kely foana ka maninona ary raha mba natsaranao le izy adala nga ny olona manao an'ireny boaty reny jereo ny sachet ny biscuit io tonga dia mampite hinana be le ao anatiny nefa mitovy an'le biscuit gasy nenao vao zay hoe biscuit gasy tsy mba mety mivoatra mihitsy dia vao mivoatra dia zay dia fielonana andeha ho aiza koa io azo nampalahelo anahy mihitsy ny tsaiko raha zay nahafantatra mofo re mofo re sady tsara na ny patisserie mora ny patisserie fa iny noho ny fielonana maty zao gastro efa diadariny zalam-pitena indray zereo zany fisainana foana mila miana amin'izany nareo zany mahatonga atsika mianatra ao anatin'ny sekoly ny famahana olana satria ny olana tsy ny olona tena kaikinao ny olana tsy olona fisainana ny olanao voalohany indrindra enao ny olanao voalohany indrindra enao mahatonga ny fiainanao tsy miova mihitsiny joroko vavolombelona mihitsy nisy taona zay mivadiny tratran'izany ohatrany hoe en désaccord ohatrany zany ohatrany hoe dia tonga dia nahatena ohatra zao za raha mitady bonheur ianao aza mitady aty aminy fa ianao mavoay ao anatinao le bonheur na tonga saina anazy le izy io zany tany io vavolombelona raha hoe tady bonheur any amin'ny olona zany ianao déçu foana tena kaikinao déçu ianao re tady bonheur aty aminy oui déçu foana ianao satria tsy maintsy ahita foana ianao fay aty aminy na vadiko ary mahita an'izany za koa mahita an'izany any aminy za tsy mitady zavatra any aminy satria fantako fa tsy ho tafavoaka mihitsy izy ary za koa tsy ho tafavoaka raha izy hiankina amiko za hiankina aminy dia mifandrivitra zay mifandrivitra mifampisitony zay hiakatra ambony andao ndray hiakatra akia andao hiakatra lesy mety fiatsonana mivady hiakatra lesy vao hiakatra seria mivady zao minamoro minamoro dikany hoe minamoro mon amour mon à moi zay le mon oui za reny zay mo tonga azy miteniko rehefa tsoka izy dia hoe vady satria vadiko raha irery raha miantso eto zao vady tsy misy mamarina reo rehetra fa izy ireny mamary fa raha hitena hoe chérie indri zao mety chérie koa ne tsy mivady indrindry ohatra ka ohatra na mapuce na tseky na misy mapuce mety abe zao eraky France fa zay mon amour zay vady zay io rehetra na mikikery amin'ny stade de France re vady tonga dia izy rery mamary oui je suis là marina zany mba mitedavana secret ohatra zany miaraka amin'ny vadinao aza hoe mapuce dia mapuce daholo ty rehetrarehetra ty dia mipitipitika fotsiny marina zany
zay ny teneko anareo zay zany confession kosa zany tsy hofrano lay fa plus zany mipitipitika voateraka ny olona dia kana manaitra ma petite crevette voici la photo du petit monstre io za tena voavoaka ny kibo le zaza dia lazaina fa monstre ah oui plus mipitipitika fonako zay miantso plus zanakareo fa mipitipitika za mahatonga ny zanakareo mipitipitika foana atao hoe calme hoe calmos tena azafady ao aloha averintsika mandroso mandeha fotoana averintsika ao very jejereo ane verset 5 satria arona manko efa nitendren'andriamanitra ny problème dia zao nandeha tamin'ny fomba fiainana sy ny fomba fahazarany arona fa tsy araka ny fomba n'andriamanitra sy ny fomba ny lanitra amen et quand Aaron le vit il bâtit un autel devant lui et Aaron fit une proclamation il dit demain il y aura une fête au Seigneur c'est tamin'ny 9 mai 2015 iny a matadidy tsara mihitsy nangina tsara mihitsy ny peuple satria beta be ny olona manao an'izay zavatra hoe natao anao zavatra ho an'ny Jesosy rapitsy hoe ho an'ny Seigneur tsy voatery eo mihitsy Andriamanitra hoe asiana kilalaka évangélika de zay misy ny invité dia hoe invité farantaona zany tonga tsy dia tena mandeha farantaona amin'izaniza tsony fa tena leo be azy satria tonga any anao dia déçu foana za tena alao mamorona kelikely ary toy zay be tsy androfana zany raikitra amizay ary ty nanetana amizay le bany jijika jabe amizay le izy aoka hitsangana amizay tsika hoe andeha kilalaka évangélika tena teneniko pasteur pasteur andotsika andeha ody kilalaka évangélika nga hoe dikany hoe évangélika de hoe saizy évangélika ty dia hoe amasina anao na hoe latabatra évangélika na hoe soratanao raha pitsy mécanicien évangélika dia ho avy daholo ny olona tsy niasivanao évangélika mahatonga niny lasa hoe masina na hoe akasitrahan'andriamanitra ka misy taona ny olona manao an'izay karaha évangélika fonako zay mety manao an'izany dia vavatsara mba eo fanatrehan'andriamanitra amin'izany misy taona ny olona manao an'izany isotomana ny olona surtout migasy hoa zay mbola teneko anareo foana zay fona fa ngasy fa mpanao an'izay ny isotomana ny olona dia hoe asiana fivarotana ravitoto asiana fivarotana menakely sambos satria zany manque atsika ty France dia tsy mifantoka akory misy bandy zay zao tena hitako namako izy tany Madagasikara dia faly be zay izy zay mivady hitanay tao amin'ny ridzy izy aty kese aiza zao se mivavaka za tonga aty izy fa aty zao aty fotoana zao misy pakely sady misy sakafo gasy dia kedy ianao satria zay foana malaza amin'ny gasy fivoriana gasy zany a soit hijery sipakely soit hihinana sakafo gasy dia ny tsika sorona sakafo oui sorona sakafo rano gratos za raha tadidinareo sy mangetaheta dia mena rano fotsiny tamin'izay satria fanatrehan'andriamanitra c'est la parole de Dieu principal menu am'le izy na ny dessert na ny entrée fa tsy hoe tena cauchemarako mihitsy ny fonako zay mahita an'le izy fa tena za tena aza invitena mihitsy hitoritena ohatra ka tena hitsiko aizako ao anatin'ny toritena misy tapaka kely pôzy kely tsika aloha fa taiza misy fanatrehan'andriamanitra pôzy kely aloha andriamanitra pôzy kely fa mbola misokatra moa mbola misimisy eo ny bariketina ravitoto 5 € sérieux tesitra mihitsy tamin'izay niova mihitsy ny toritena tena voatena gaiza koza hoe eo ampovoana toritena ianao misy mandefa taratasy hoe oka izay fa tsy lany ny sakafo mbola mila midy mampivoakatra ny voamaso ny orbite mihitsy zany non tena tellement tena aiza ho aiza andriamanitra amin'izany dia nisy fotoana indray misy fiangonana indray dia nantany rita aty zay izy mba isitomana le olona mpanao roka reny dia manao roka évangélika dia tonga dia nitsoro claire matoa zao ho avy le olona amin'ny roka satria roka le rythme roka ny tediavinareo roka ny tediaviny dia omenareo roka izy jereo roka ny tediaviny dia omenareo roka izy tonga eo izy fa rapitsy izy tsotsao satria fatany fa tsisy roka tsony rapitsy satria ny église nareo tsy roka
marina zany fa ianao raha ohatra ka mitondra ny vérité ka azonao ny vérité hijanona foana le olona satria nona vérité izy fa raha sotominao amin'iny izy dia asianao sakafo miteneniny tamin'ny teo daholo le programme dia sakafo moa zany tsy miala mihitsy raha vao hoe fivoringasy tsy maintsy misy sakafo indray zay ao dia aizy dia zay taiza ianao nandritra ny fotoana tany an-dakozia aiza zany aiza le fanatrehan'Andriamanitra aiza io jereo le izy anie teny zany arona teto il aura une fête au Seigneur tsy nahazo validation an'Andriamanitra fa akaikinao tsy nahazo validation an'Andriamanitra et ils se levèrent de bonne heure le lendemain et offrirent des offrandes brûlées et amenèrent des offrandes de paix et le peuple s'assit pour manger et pour boire ils se levèrent pour se divertir elo tsara verset 6 io ny fomaraina koa ny olona nanatra fanatitra dorana sy fanampihavanana mipetraka inany sy sotro ny olona ka nitsangan'ilona lao fonako fa matetika ohatrany gala dia ohatrotry ny io divertissement fotsy dia gala zay le mandeha zay fa ny andry any ako fa tsy hita mihitsy mivavaka tao anatin'le izy angamba amin'ny voalohany indrindra mety teritry nareo hoe ty paster ty koa hoe ohatra maneso be ohatrany inona fa tsy maneso ako fa manitsy mananatra ihany koa mba tsy latsahanareo ohatra ny latsahany arona nandeha tery voalohany ihany niaraka mivavaka fa hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany izy nareo tsisy resaka momba an'i Jesosy Kristy tsoa tsisy tsoa tsisy fa inona laoka entrée vary zany fotsiny resaka le olona tsirairay avy mihaino mitakoritsiky le gauche itanao dia tsisy idiran'Andriamanitra mihitsy aho mihaino mitakoritsiky iny atsy dia tsisy idiran'Andriamanitra le olona ry zany mitarika hoe mihira sy mifampidiran'Andriamanitra tsisy mihaino kory aiza ry Andriamanitra inona ny zavatra nataon'Andriamanitra verset 7 le Seigneur dit à Moïse va descends car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu ils se sont rapidement détournés du chemin que je leur avais commandé. Ils se sont fait un veau de métal fondu et l'ont adoré et lui ont sacrifié et ont dit ce sont ici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Et le Seigneur dit à Moïse, j'ai vu ce peuple et voici, c'est un peuple obstiné. Alors Dieu va Moses mandeha namidiny ianao taiza zany Moses taiza zany Andriamanitra mijanona niaraka tamin'ny Moses izy na dia niteny aza iarona hoe andron'Andriamanitra androany amen le andron'ny tompo efa hitanao koa tsisy ve amin'ny daily misy andron'ny tompo mitsangana indray tsika hidery andron'ny tompo anio maranantsika azy a tonga dia fiderana tena miteny zany arona hoe andron'ny tompo anio Andriamanitra alohan'ny nijanona niaraka tamin'ny Mosesika enjany zany tena akaikinao dia enjany zany za moa tonga antsika mila miomana foana satria Andriamanitra le tompony ery io zany andron'ny tompo anio manetsy andron'ny tompo anio Je l'entendais pour lui dire moi oh, avait donc io mba jery kely ao amin'ny youtube grand ao amin'ny youtube indray atany tsisy mihitsy ay eny zao zany amaranantsika azy zay hoe misy fotoana ny olona miteny an'izay hoe asiana suite le izy évangélique dia hoe eo Andriamanitra tsy Andriamanitra tsy miteny mihitsy ary zany moa évangélique zany évangile hitanao anaty baiboly fa tsy évangélique terme culturel tsy haiko na tany Amerika na taizany mety omboan'izay terme zay za tsy miteny hoe ratsy le izy fahazam-piatahana hoe zay mahatonga an'le izy hoe misy an'Andriamanitra ao tsika tsy hoe séminaire évangélique na gala évangélique dia hoe ao zany Andriamanitra ny fanatrehan'Andriamanitra ianao no mitondra azy ianao no mitondra ny olona zay mbola tsy ao amin'Andriamanitra présentenao amin'Andriamanitra amen hitra anatin'ny fiderantsika hitra anatin'ny fiderantsika tonga dia miomana tsara tsika
fikahina maromaro rehefa avy eo a tsy maninona ka tsisy olona mihitsy nao hira telo tsika Joseph fara dia voninahitra ila le hira Bongour hira Marcel Bongour. La personne comme tu veux me réjouir. Ah, allez, face. Alléluia. Tiens, quelques noms, alléluia. Alléluia. Mira pilatra ery mikorotana antsika zany. Ah? Io voalohany io. Voalohany. Favaka aloha tsika dia hideran'Andriamanitra. Jesosy io raha hideranao zay a, hanandratra ny anaranao amin'ny avo zay a, eto amin'ity toerana vaovao zay nomenao anay ity. Misotranao zany amin'ny fanatrehanao, misotranao fa ny esprit amin'izay corner ianao no mikarakara azy, ianao no manamboatra azy, ianao no manasitrana manafaka, ianao mamerina amin'ny laoniny. Misotranao zay na eo amin'ity fotoana androany ity, misotra amin'izao toerana zay nandraisan'ny mpanomponao hery zao a sy ny assemblée zay misy azy. Ianao no deraina eto fantatray fa nomondra lavitra no nataonao a tamin'ny andron'ny ry Josafata ianao. Fa ninonninona amin'ny anara-merin' Jesosy zay efa namaloto, zay efa nasain'ny Satana hoe andaraboka anay a, zay miandrana eo ivelanao, efa miady eo zareo dia mifamono izy ireo mivelany amin'ny ampiara-mianaran'i Jesosy. Ireo zay piège ny Satana rehetra androany andevona anazy ihany koa a, taky ny andevonany tamin'ny andron'ny Elia teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. An'ireo a zay Andriamanitra tsisy, satria anjara ny devoly no mitsoaka fa tsy anjaranay no mifododrano. Anjara no miala sy mitsoaka amin'ny anarana herin'i Jesosy. Androany zay Jesosy eo faly a, eto amin'ity toerana ity a, faly zay a, ary izy zay a ao anatin'ny fifaliana. Amen, amen. Aza mijery ny hafa fa derao Jesosy. Alléluia. De joie quand tu me dis
Jeriko tak'izay koa ny taramoan'ny fahavalona atri anao ninina zay sakatsakana teo amin'ny fiainanao no le feo teo koa dia mitarabiko zay satria anao mihiny raha hideran'Andriamanitra dia izy vokatra eo aminao koa le vokatra nao tsika irejoira indray mbola miseho rejoire tsika alléluia. Et la joie de l'Éternel est ma force. Alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Il m'aurait fait semblable à ce déficheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les routes de paix. Et ma joie. Il m'aurait fait semblable à ce déficheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les routes de paix. Et ma joie. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Il m'aurait fait semblable à ce dépicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher.
teneno Andriamanitra fa ianao dia tsy handihy amin'ny hira zao tory zao ntsony ao ambadiky ny dia sy ny hira rehetrarehetra misy Andriamanitra daholo. Hitantsika teo fa natao ambadiky ny Andriamanitra izay nieritreretiny Arona fa natokana ho an'ny l'Éternel dia nisy Andriamanitra tao dia voly ny anarany. Ao ambadiky reny mpihirany zao tory zao reny tadidio misy devoly. Fa nijoroako fa volombelona taminareo olona mpanao art rock tsara mihitsiny ny tena nyteny mihitsy ataovy mandeha ny business ko art rock sady be vola ny be vehivavy zay koa manko ny lehilahy zay ny amin'izao tontolo zao be vola be vehivavy nataony satana tena 12 jours au lendemain mihitsiny fa en contrepartie amin'ny alalan'ny hiranao ampidiro ny ainina zay hitanareo amin'izay sady hitiko indray ny anaran'le zalahy fa tapeo anaty anao misy be tapeo fa tena tonga dia nanao hitanareo misy alliance tena kaikinao misy alliance foana ambadiky ny zavatra rehetra ety ambony tany mbadiky nyreny olona malazalaza amin'izao toloreo zao reny aza mieritreritra mihitsy anao nalaza tapaka zany misy alliance misy sacrifice ianao koa misy alliance misy sacrifice fa Jesosy dia izy amen mampalaza anao sy mampahita anao zay maha kristiana anao mitondra ny anaran'ny Kristy le Christine atao alliance amen ka asa ao amin'ny 1 Corinthiens 6 verset 20-21 1 Corinthiens 6 manomboka verset 19 dia misy zao teny zao mankalazary ny vatanareo satria nareo fa tempolo fanahy masina mankalazary koa ny vatanareo amin'ny mankalaza ny vatanareo ho an'ny voninahitr'Andriamanitra. Dikan'izay ny tenanao koa aza mihetsika ntsony na porsian'ny olona ohatry reny mipiry zany inviten'ny olona mariage hoe tairina findrafindrao culture gasy zany tsy culture gasy zany tsy culture any lanitra zany culture anareo zany za tsy ahitana handifa mindrafindrao zany mihitsy jamais de la vie niza faly niza tezitra tsy fahatezerana zany teneniko zany fa fahamarinana ndana ino ny hirany antatiana teo aleko ny ahy misy mahafinaritra findrafindrao tsy manino ny ataovy fa ny anahy aleko ny ahy fiderana tsika nitsakitsaka ao anatin'ny tiry ty anitsakitsaka ny satana dia hitsao foana amin'izay izy rehefa misy le hiry reny amin'ny centre commercial apetao le compteur dia mira fiderana raha ohatra ka tena mbola tsy safy amen maranantsika azy mahatr'Andriamanitra alleluia.
Andriamanitra ianao manao tsinitsinina. Anapana no Jesus. Dia vavatsika teneny mihitsy Jesosy ianao amin'izay fantako ny fiderana hoe dia atolotra anao amin'izay fa ianao ka mitoetra ny fiderana ka ninona olana ninona zavatra mitranga na ny amin'ny esprit na amana amin'ny corps dia hideranao efa nitoroky fahavolombelona taminareo fa atao anaty fiderana koa na nasanana Andriamanitra na aretina tsykonromiany zay tao anaty fiderana namahan'Andriamanitra olana tahaka ny famahany olana tao amin'ny 2 Corinthiens tamin'ny andron'i Josaphat zay koa ny amahany olanao amin'narany Jesosy satria ianao midery tsy nijery olona tsy nijery tavan'olona fa nijery araka teny Davida teo hoe teo masony Jehova ny nandihizako sy nanaovako ny tenako tsinitsinina raha teo masony koa nanaovanao tsinitsinina hitanao sady ny vavolombelona vao miala tenao le paix qui surpasse ny pensée sy ny intelligence ny olombelona ho tsapanao ho renesinao amin'izay manomboka androany izaniza mety mifatorany Satana tahaka ny Paul Silas zay nideran'Andriamanitra atao anatin'ny prison lasa tonga lapa ny prison lasa tonga famonjena atao anaty prison mandehana aminaran'i Jesosy dia teneny izy fa tsy handia ho an'izao tontolo izao tsony ianao fa ombadika izao tontolo izao dia misy Satana Andriamanitra izao tontolo izao sandrato mivavaka azy Jesosy misaotra anao zay nomenao opportunité afaka midery nomenao zao saly zao afaka midery misaotra anao zay ny amin'ny zavatra rehetra zay ahafahanay
mioby sy mankalaza ny anaranao ankehitriny misaotra jesosy eo fa hainao le andriamanitra mitoetra ambony fiderana israely ny fiderana tsy ao anatin'ny fitehafana fiderana tsy tenena hoe evangelika fiderana tsy hoe gala ny fiderana tena vao anatin'ny fonay le mahatera-baovao anay jesosy mbola tianay sitraka n'izany fiderana zany ao anatin'ny problème ao anatin'ny fiatrehana problème ao anatin'ny fiatrehana aretina na fitifangajany androany ninina addiction tapaka amin'ny anaran'i jesosy mifatorana rehetra mandehana fa raha ny zanaka manafaka dia afaka tokoa mandehana amin'ny anara merin'i jesosy amen amen fa fahasoavan'andriamanitra mato izao fahasoavan'andriamanitra mato izao nareo amen